Salut daholo nareo tsy mijanona ela za amin'ny anina. Itô misy itô mivoaka ny valin'ny HCC momba ny fifidianana. Dia ahoana ny fandehany ao? Itô misy mivadika be hoe olona resy tary amin'ny CNI dia maresy any amin'ny HCC. Tsy efa manne manina zany ve le HCC? Efa ina moa tiako tenenina? Efa voavidim-bola. Efa voavidim-bola dia tsika mbola matory ihany. Tsika mbola matory ihany, mbola manaiky zanahan'ireo saribakolon'ny vazaha reo. Efa voavidim-bola le HCC. Dia tsika mbola zanahan'ny saribakolon'ny vazaha. Nefa saribakolo no manan-janaka antsika, tsy mba hoe tsika no zanahan'ny tena antsika fa saribakolo no manan-janaka antsika. Mafana be ny aty aminay aty. Izay mbola misaona dia tsy maintsy manao akanjo mainty foana. Donc enjana be le fandehany ao Madagasikara dia ahoana zany dia tsy rehefa anareo no angalarin'le HCC dia rehefa anareo no angalarin'le CNI dia apoapory any. Jereo tsara ny fataony ao amin'ny fataony ao Kenya ao. Le hitanareo le député mitifitra vahoaka mihitsy, ny député mihitsy ny tonga dia mitifitra vahoaka fa ny vahoaka koa tsy manaiky dia tonga dia ady be sy rotaka be ao Kenya ao amin'izao ny maramila ny gendarme ataony vahoaka manne manina. Tsy fantako hoe efa misy maty ve sa tsy fa ny ady aloha dia zareo mitondra basy mihitsy. Hitanareo le député mitondra mitifitra mihitsy ny an'le vahoaka. Nareo iandry an'izay vao hitsangana sa ahoana? Nareo iandry an'izay vao manaiky manao zavatra satria tadidio tsara fa raha ohatra raha mbola reo karana sy reo vazareo mbola mitondra ny tanitsika dia tsy ho tafavoaka zany Madagasikara fa mbola antitra mbola antitra be noho io. Tadidinareo le andro le niteny za hoe za tsy maintsy mahavita tsara noho le rajotso le olona tsy manana BPC na BPC raha tsy any am-paosin'ny Tazia dia ny geste be mihitsy izy hoe za tsy maintsy mahavita tsara noho le Ravalo fa jereo tsara le Ravalo navita nanao émergence ana classe moyenne, navita hoe nisy nisy ina moa nisy fianakaviana manana tsy tena hoe manana be koa fa manana afaka mandoa impôt, afaka mandoetra, afaka mandoa ny rehetrarehetra, afaka mamelona ny ekonomia malagasy. Nefa zao jerenareo tsara depuis qu'izy nanao coup d'état iny hoe aiza ny tanitsika. Tena hoe any amin'ny farany tsika le tany le any amin'ny faramanitra indrindra. Tanitsika any amin'ny faramanitra indrindra anaovany azy. Dia ozy izy nareo hoe tamin'izy tonga teo amin'ilay pouvoir dia say angamba ny tia mba hanao zavatra ihany. Tena tsy afaka manao mihitsy fa misy gel tsy meny vazaha intsony ny hitanareo le zatra manao mimi-pory dia tsy meny vazaha intsony ny vola anaovana investissement rehetrarehetra nefa izy miaina tsara mihitsy. Voyez pas. Dia en fait ny tadidio tsara fa rehefa tsika mbola mangataka amin'ny tany vazaha dia tsika izay mbola atao manne many, mbola afaka tsohany, mbola afaka angalarin'ny be dia be ny arenatsika. Raha tsika no ina moa tiako tenenina zanahana amin'ny tany vazaha. Désolé. Donc j'ai très chaud mafana be ny andro. Salut daholo nareo. Donc anjarantsika no mieritreritra ary anjarantsika no misafidy hoe aiza ny alehantsika. Fa raha mbola reo no mbola mitondra Madagasikara dia mbola inan'ny mano plus no zao mampinan'ny mano zao. Tsy tafavoaka hoe ana zany fa amin'ny tsika angamany fa firenena farangisitra indrindra hoe mantra tsisy ady ao Madagasikara, tsisy gera ao Madagasikara, tsisy inina ao Madagasikara fa tsika mahantra be pory. Depuis des années tsisy ady tsisy inina ao Madagasikara nefa tsika mbola ataony zareo mahantra manne maniny. Satria manana mahay mizy ngeza be ny vazaha sy ny fatikarana ao amin'ny tanitsika. Dia raha reo mbola eo amin'ny pouvoir eo dia reo le fatikarana reo mbola manohiny sy manao izay daniny kibony dia tadidio ty na mivatanareo ary. Tadidio na mivatanareo ary misy vita io vatana io. Tanareo le ina moa tiako tenenina
le ny tovanareo amidy ny zanakareo amidiny zareo trafikina zazakely trafikina organe par le biais de ina hoe andrenareo mbola tsy nahitan'ireo ONG reo mihitsy hoe ny savana taizinareo mbola nahita ONG hoe ny savana etsika efa de efa marchandise efa ny tanitsika efa alaina fotsiny tsika efa ataondrareo marchandise nitovantsika efa tsisy dikany de tsika mbola manaiky pour ihany tsy tanany de makafy an'le raha hoe tena le olona vendrapory le reny ny akaiky mifahafatesana indrindra voalohany indrindra matoa rehefa miteny mba manao raha mahavita meo pory ana pouvoir fa efa taona no ekarakeo de tsy mitady an'izay volany amy vaza hoe angandy angataka anao mimipory ary fa volan'ireo fatikaranareo reo rehefa tsy manome pory de tonga de confisqueko pory ny entrepriseny alaiko pory daholo ny volany amy bankiny de rehefa bankiny tsy mamelana pory hoe tsy volany anina io de rehefa nareo tsy mahay miasa pory miaraka aminay de midégage azonareo ny tiako tenenina de asiko dito pory mihitsy ny ao anatin'le banky moi je vais pas rigoler za tena hoe tsy anao anina hoe tsakatsaka fanasy anina zany za tsy mirigole pory mihitsy na rehefa anao an'io zavatra io idirako pory any reo banky reo de teneniko anina anjaka tenisany am'izay rehefa tsy mahay miasa miaraka amin'ny malagasy de miala pory fa ny zavatra exigenay de meo anay ny vola meo anay ny volana angalariny pory reo fatikaranareo de reo fatikaranareo na saiko mandoa rehefa tsy mahay mandohetra pory hatram'izay de miala pory amin'ny tagniko jereko tsara daholo ny ao anatin'ny trésorerie sy ao anatin'ny finance publique hoe ao ana fandehan'ny vola samy mandeha ny vola ka vous inquiétez pas je m'y connais en finance publique donc jereko pour daholo tsirairay abe fa iza misy malversation ato sy ny ato de vitanareo tsara c'est pas quelque chose de zany hoe ny olona rehetrarehetra miteny ho sarotra be lelenina tsisy mahasarotra pour zany rehefa ianao ny ao anatin'ny zavatra madio sy enja na fomba fisainanao fotsiny ara de efa mandeha hoe autodétermination indépendance de raha ohatra hoe ny olona rehetrarehetra amin'izay manomboka manaraka an'le fomba fisainana hoe indépendance autodétermination bien évidemment que vitantsika mampiana tsereo Burkina Faso zany natao hoe olona efa nijaly be hatram'izay Burkina Faso nefa nijaly hatram'izay nataon'ireo nisy guerre tao amin'ny tao nisy terroriste tonga tao amin'ny tao napotika an'zareo zao ny zareo aiza en l'espace de 6 mois mbolana fotsiny no efa ny Ibrahim Traoré mampiakatra ny ekonomia ny taniny ny Ibrahim Traoré no mitondra ny vahoakany ary ny vahoakany ara mitondra anazy koa satria ny vahoakany no nametraka anazy sy nanaiko hoe ianao no mitondra anay de c'est simple zany zavatra any sika zaho rehefa tianareo zany nareo matsy miteny hoe mitady filoha tady ana fa mila légitimité io zavatra io tsy resaka hoe mandehandeha fotsiny ohatra hoe ana fa meo légitimité za dikan'izany hoe arao mipazoko arao daholo ny zavatra rehetrarehetra manao fa action manao tsy voatery hoe action ana fa hoe ampianariny zaza mianatra ny tantara malagasy hoe tena tantara malagasy tsy tantara ampianarana pory ampianarana maniny manimpory de raha ohatra hoe misy école privée na publique hoe manaiky hoe manaraka ny programme amin'izay hoe tantarana ny tantaran'ireo mpanjaka isa-paritra sy nareo ny tiako tenenina asiana lanjany daholo ny faritra rehetrarehetra tsy asiana an'le hoe zaza tsy nahita an'izay tamin'izay mbola kely ty le ngita kely ty le zao ty hitako pory daholo zany tsy haiko na mbola ohatr'izay ny fomba ny Madagasikara fa hitako pory daholo le sesio manambonimbony tena le ka mainty pory ny ao anaty raha tenao ny raha jerena ny recherche ADN de tsy maintsy misy hoe rahana mainty de rehefa tena misy rahana mainty tsy ho fotsy mandrakizay zay aloha ny de vatao de non mais j'ai vu ça zay avobira raha miakatra Antananarivo efa misy manne le action le zao le lenina nga zany de zay nga tonga ao Antananarivo mitady atenisany tiavo zay le lenina zay efa mahay mititena anay donc tout ça
dia asiana anana daholo asiana ajany daholo ny région rehetrarehetra tsy na ajany a dia asiana amin'ny pouvoir any mena pouvoir économique dia instaurena ny service militaire sy ny civisme manina ny instaurena ny service militaire amin'izay mahafantatra tsara mihitsy hoe tanareo amin'izao a ny problème tanareo re gendarme fa vitim-bola pour daholo dia tsisy reo a hoe fianakaviany sasany fotsiny tafiditra ao fa raha ohatra hoe tsika hoe mampiditra hoe ny zanakanao anankiray lana ny zanakanao vavy a na ny ana zanakao vavy no tafiditra ao anatin'ny gendarmerie tsy afaka madika fianakaviana mihitsy raha tsy hoe olona tena hoe kimamany tena hoe fatinalika pory tsy afaka mamadika tout ça dia asiana ana daholy dia asiana service militaire rehefa tsisy ny service militaire dia manao journée d'appel fa raha ny any ny zavatra tiako a dia hoe misy ny service militaire satria il faut avoir une grande nation azonareo tiako tenena nation matanjaka ny tediavintsika dia tsy maintsy il faut instaurer un service militaire que ce soit femme ou homme dia tsy maintsy mampidiriny io a hiaro ny tanidrasana service militaire le mampimebe le tamin'ny 26 juin le andro sy ny ranomaniny manimpory any tiako tenena amin'izany fa tena le hoe sy le olona tena le mahay miady be reny ampianarina miady mihitsiny iny inspiration amin'ny armée israélienne iny tena hoe ampianarina hoe miady tena hoe ohatr'izao ny fanaovana azy a dia tena hoe préparena foana la guerre satria raha tsika makany indépendance atsika dia voateritsika c'est obligatoire atsika hoe manana opposition enjana be a amin'ireo tanàna ny ONU ireo dia anjaratsika no mahay mitsangana sy mahay mitsangana sy mahay miaro ny tanitsika matotsika maniny many dia tsika ny mampimebe ny force militaire rakindina alika ary amin'ny farambodiny ary dia tsika malagasy mbola matahotra pory ihany zay le ny tena mampime force militaire le andry a ary amin'ny faravodiny ary tsika malagasy nefa mbola mitsatsaka pory anazy ihany tsisy a na resaka fa nanitanareo amin'le défilé za koa raha me fitazomana basy mampimebe za koa raha me dia hitanareo hoe zay ny démonstration ana vatatay ny militaire atsika militaire vatatay tsika ve tsika ve dia tsy avita miano zay c'est tout ça dia le andry le zao a c'est le moment de se réveiller ny zareo mbola tsy be dia be pour ny militaire zareo mbola tsy be dia be ny militaire dia mbola afaka atao maniny maniny fa raha ohatra ny sasany koa mieritreritra hoe transposé ny fianarany avy aty amin'ny saintsira hoe ametraka ny anany a c'est plus d'actualité en tout cas je dis ça je dis rien mais zay no teneniko anareo zay fa rehefa mamangalaambalabato a dia razahako aloha ny raza manokana efa antifiriko pory ny CNI sy ny HCC efa napokako pory fotana ny zoako zao ny atao maniny maniny dia efa may pory zay ny HCC raha ny zoako ny kitikitiana pory zany matoa zany hoe hitanareo zany hoe liberté zany matoa ny olona na mitsoka amin'ny tany na ana dia mitady an'io hoe liberté io dia liberté io a zavatra hoe tsara indrindra ho an'ny olombelona hoe fanomezana tsara indrindra ho an'ny olombelona hoe afaka manao zay tiany a dans la limite ny fanajana ny olona ma liberté s'arrête quand la liberté d'autrui commence azonareo ny tiako tenenina fa io a liberté io ny tena enjana indrindra moi en tout cas c'est mampahaly zay ny anako ny liberté ny tena zavatra kendreko voalohany indrindra dia comment ahoana fomba azonao an'io liberté io ny indépendance ohatry ny olona misaraka amin'ny reniny sy ny reny ihany io a ianao a niaraka tamin'ny ana ohatry ny hoe zany ianao sa vaso rehefa mipetraka atao amin'ny papanao sy mamanao satria ianao a mbola mifanana mbola mihinan-kanina dia kela sintia ndala manao ndala débagaseura latabatra kela sintia ataovy zao ok
rehefa miala tao amin'ny ray aman-dreny rao ianao a de ny olona tena hoe indépendant zany a sady mahavita mahita asa de mahavita mividy trano de asa io a eny zany no migerer amin'ny volany, c'est de la gestion hein. De io ianao a ny volanao iny manome anao ny indépendance anao. Vola nefa fantatsika hoe zany angalana anazy a na de reo vazareo raha tsy amepory. Zay te hijanona zay banque te hijanona amintsika de voatery tsy maintsy manome hetra pory koa rehefa tsy mahay manome hetra de miala pory. Ary ny hetra tsy hoe ana zany efa miteny hoe hetra ohatrany hoe nareo mieritreritra hoe amina million d'euros. Tsy amina million d'euros ny hetra tokony avela-porony zareo amintsika fa amina milliard. Avereny quoi, tsy amina million d'euros fa amina milliard d'euros ny tokony omen'ireo na reo orinasa ngeza be reo a sy reo banque reo amintsika. Raha hita fahitantsika ny dividende zareo isan-taona. Que ce soit officiellement ou officieusement. De iza mangery amin'izany Leandre Rajoelina satria mena 500 millions d'euros defa matony olona masama metraka pour 500 millions d'euros zany amina resaka campagne électorale de enjana be sy vola be sy pactole no ambadika ry olona isany de zay ihany. De raha nareo no te hiprofity ny un milliard d'euros sy milliard d'euros de olona ohatry na fidio na za mihitsy ny raha fidio rehefa mitotona any satria zako tsy kitika pory an'izay vola pory eo hoe andeha alefako aty am-posiny ny volako efa ampy amina tsara mihitsy ny arenako efa ampy. Za tsy hitanareo, il faut regarder aussi les gens minimalistes. Raha nareo mahita le olona hoe andeha hisesta hoe zako ny vidy sakanina zazany de reny le hitanareo le matom-bola voatapom-bola de reny le voatapom-bola sy matom-bola pory reny tsy tsara mijanona eo ambony pouvoir. Zereo za migerer vola amina million fa tsy hitanareo mihitsy ny hoe andeha hitsizesta pory non ny asako zany migerer vola amina million tsy miankatra pory amiko mihitsy zany hoe le anina zakana na azana ohatr'izany non tsy any mihitsy fa zay olona ohatr'izay mbola tsara Linda. Cœur sur toi, olona ohatr'izany no tokony hitondra Madagascar. Tsy mijery mihitsy ny ary tonga de manana. Il faut quelqu'un de décisionnaire, ça je sais très bien faire, décider. Zany azako raha ohatra hoe za manana chef tsy mahay midécide de za no miteny anazay là il faut décider, je vais te donner les 2 points et si tu décides pas, ça c'est un deadline à respecter. Zany azako hoe tia deadline de respecter pory. C'est mon travail. Donc anjaranareo no misafidy tsy mieritreritra sy mijery hoe zany tianareo ale de raha ohatra nareo fanaraka amin'ny fomba fisainako de mehery dikan'izany arao mipesiko tsika rehefa manomboka maro be no mifanaraka eto tsika rehefa olona manaova zay teneniko anako zay ovony narratif nataon'ny vazaha, ovony tantara nampidiriny vazaha tao anatin'ny saintsika. Ampianary zavatra fa ny zanakatsika rehetrarehetra ny sy ny zanakan'ny olona rehetrarehetra aza ampianarina le fomba manne hoe raha navalina fahatelo c'est la meilleure des reines, c'est la plus nulle des reines, c'est même la reine le plus à vomir. Zanany rehetrarehetra tia andafy daholo, ny taranany rehetrarehetra tia andafy daholo. Ny ankabeazany kobonareo misy ny taranany miaraka amin'ny Leandre Rajoelina ao de jereo hoe miaraka amin'ny Leandre Rajoelina ny taranaka Ranavalona fahatelo de jereo ny tany noetiny zareo zany mbola manne manompory ihany satria mbola nonompo ohatrindreniny ihany reny le minono ohatrindreniny fa ohatrindreny be ihany sa ohatriny razany manne manompory. Moi je rigole pas avec ça fa anjaratsika no mijery reny zay reny vazaha daholo taranaka ny Ranavalona fahatelo. Je veux aller à Paris
Nizakina zoanina de tsy mety samihetsy fa lelenina amin'ny firenenao angezaben'olona la France nefa ianao aman'ny amanompoky amin'ony vazaha. Raha za de nataoko momba pory a de namono tena fotana kokoa sy ny tia marina daholo aky izany fa misy olona ay aky aty tsy matahotra fandrato daholo le malagasy satria mafy loatra tsisy hoe tandrie rehefa mafy loatra amin'ny fiainana de zareo tsara. Moi je vais transposer sur l'histoire de France tantarako indrindra tantara amin'ny vazaha reo vazaha reo a ny akabeazany andevy daholo ce sont les tiers états les tiers états zany olona le manne manne ngamba ny 10% fotsiny no nanakarena dans la noblesse de ny tany tsy anazy mihitsiny fa ny noblesse ny mampindrana anazy ny tany ambolena sy exploitena de nisy ny crise de mbola menimena mbola il y a eu une grande populaire et tout dans les à l'époque de Louis XVI de ina nataon'ny Louis XVI andeha ianao ny tiers état satria efa manomboka masosopory anazy koa zany ny noblesse ny parlementaire de lasa izy ny ianao ny tiers état de ndefa nahita ny tiers état hoe menelatra kely de ina nataon'ny tiers état satria ny tiers état ao anatiny ao n'oublie pas qu'il y a la grande bourgeoisie dikan'izany hoe grande bourgeoisie zany zareo tsy manana raha mangamanga fa zareo homme libre de grande bourgeoisie, ok. Il y a des vassaux et tout le trata avant, non? Coucou Luc, qu'est-ce que tu veux? La télé? Tu te prends la douche d'abord, tu te mets au chaud et après tu auras la télé peut-être. Mais d'abord il faut que tu fasses ta lecture. Je crois qu'il y a aussi la lecture à faire, non? J'ai déjà fait. T'as fait avec qui? Ok. Alors, bah, puis voir ça, t'es non, j'en étais où? T'es les femmes, si m'en canne, t'es aussi, mais au mouf, c'est vrai, t'es dit, Christ, tu pas? T'es aussi, tu vas, tu arrives, si move, tu arrives, si miss move, aussi, ça, Marie, on t'en est, t'es, moi, non, brioche. Move, ratis pourri. En fait, ça c'est la légende. En fait, tu vas te n'entendre, c'est not t'entendre, c'est pas. Allez, ça va te n'arriver quoi ni va au casse. T'es na n'attend zero. Nanomboka niakatra am'izay grande populaire am'izay. De rehefa niakatra ny grande populaire, de niady. Nanao barricade, Tu lis les livres de Victor Hugo, Les Misérables par exemple. Et tu sais que c'est ny anisany hoe napiatsika an'io fomba fisaina an'io koa tsy resaka hoe le hanina tsy ampitsony fa le intellectuel aniditra tao anatin'le tantara. Ça veut dire on était pendant les siècles des Lumières. De nisy ny janséniste, de nisy ny philosophe. Philosophe, tu parles de ohatra philosophe de Voltaire sy ny tariny janséniste. Ce sont les plus hauts gradés des cardinaux et tout le tralala. Raha tiandry fantatra janséniste zany ohatriny amintsika zao hoe FN raha tsy avantsika no mérité anazy na plutôt hoe LR. Donc reo zany no bloc anankiroa no fampinana de ny tao anatin'ny après c'est assez compliqué mais on va revenir satria zany tenentsika fotsiny zany hoe ny intellectuel zany no mifanaraka tamin'ny tiers état de fomba fisainan'ireo intellectuel reo no nampiasaina tady tsara fa hitanareo le onareo sa miteny be de be mihitsy mampiasa an'le ohatra zao hoe ceux qui tu parles plus fort nanani nanana reny zavatra expression nampiasain'ny exception ohatra reny zany nampiasain'jareo tsy hoe zareo ny namorona an'le izy fa zareo ny nampalaza an'le izy azonareo nampiasain'ny hoe philosophe na janséniste. Tu sais, c'est ce courant de pensée là, janséniste et tout. Et ça aussi, c'est par le biais de l'art. Par rapport à ni araku, tanaro ni théâtre surtout, tamzana ni les théâtres des Italiens, des théâtres populaires qui se faisaient dans les marchés, des théâtres ni manakarena, théâtre manakarena tamzana, théâtre pour les courants Molière, tout tralala. Donc, c'est nous descendons sans théâtre à tao. Misy anankitelo. De ireo théâtre reo koa théâtre populaire maneso afa mahavita masamaneso an'le mpitondra
Des théâtre italien, c'est un autre courant de pensée aussi. Et ça t'apporte quoi? Ça t'apporte l'exotisme. De l'exotisme, tu me suis avancer quelque part. Ni reo sana, ni intellectuel, ni mpanao art, de ni vahoaka am'izay sositay fa tsy mihinan-kanina ntsony de efa hitanareo le fanesona an'le mpitondra sy ny fanesona an'le ana sy le fanaovana anazy ana reny nous c'est devenu quelque chose de normal azonareo et comme c'est devenu quelque chose de normal rehefa tsy azo tsony rehefa tsy mihinan-kanina nefa tsisy basy tsisy ininina de ina fotsiny ny nataony tamin-drareo nanao révolte taty à Paris c'était avec des pavés tanareo mipavé zany tsy ahitanareo pavé firy tsony ao Paris ao satria mipavé iny ny ampiasain-jareo nitorahana tany amin'ny maramila be deabe de à un moment donné aussi maramila efa niteneniko anareo hoe satria mantsy misy fianakaviany efa niteneniko anareo zay hoe misy fianakaviany koa ny ao fasiny eo de nanaiky de rehefa nanaiky niaraka tamin'ny tiers-destin niaraka amin'le lui satria tsy possible tsony le famonoana olona be deabe de zay nahatonga ny révolution française de niazy ny randrareo tsy hoe ritanindrazany manasa zay le pepepombe le andro le atao le andro manemana hoe ritanindrazany malalala fa nenazy hoe aux armes citoyens, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Inareo tsaka zay ny étendard zany ny drapeau anareo izy nay ny sanglant feno raha no niakatra azonareo nytika io c'est ny irany vazaha io ampiasainy tamin'ny Tiananmen sur la place de Tiananmen zay ny irany nataony étudiant tany Chine fa misina fa maninona satria c'est ny impact enjana be tsy raha mampimebe le hoe tahinao zany tsy irana andefo pour zany fa iran'olona hoe hiady zay ny dikany tsy le andefo le miondrika zany fa le andefo le miakatra c'est ça la différence contre nous de la tyrannie contre une tyrannie zany famonoana olona anao koa zany contre ny famonoana olona de tsika hitsangana aux armes citoyens formez vos bataillons marchons qui sont impurs zany sont en tiers état à preuve nos sillons c'est vrai la preuve nianina koa zany na hoe sont impurs à nous les adversaires ça peut être dans tous les sens in alefa pour de latsaka c'est tout et quand tu subis la violence tu peux le rendre que par la violence. Et c'est ce qui est en train de se faire, une violence à ton léandre, tu vas tuer l'amtika. C'est plus supportable. C'est rené à renantion fumba. C'est stiavan si fanitsane anifa oka. C'est le foutinia. Esan sana mianatra de esan sana kakatso minsana kamva kamalakaso mianatra. Tout ça. De anjagatsika no misafidy hoe esan plastique am'izay. Il faut pas rester anna asa de manaiky kely ndelenina loatra le loup fa io moi je vais juste parler hoe vanesa manonga manesoneso reny tsy anna nay reny atao hoe début de révolte nareo fa mahita blague mandehana reny zavatra anodin fa reny atao hoe début de révolte. Tsika ao anatsika zany efa misy révolte ihany fa maninona atsika no mbola tsy sa na za koa raha mahita na rencontre le manenjika an'le andro rajoelona reny ce sont des comptes de début de révolte tsy hainy pour raha zany tao aoriana rencontre reny tsy ohatry reny nanaovako anazy fa diso dondrona loatra satria ça c'est le manque d'instruction tsy mahay mitondra an'le anina faut toujours être stratégique. Nous la retraite miteny ny vonoana fotsiny iny de amin'ny alany any non ianao raha ianao no te hiakatra amina ambonina pouvoir zany zay vao nanotenengo tsy mamono olona pour zany satria c'est pas et quelque part il faut de la grandeur et de la hauteur
rehefa te hiakatra ambony povaka zany de madio tsara mihitsy tsisy inona tsisy raha latsaka ny tena hoe mety indrindra zany fa io il faut être stratégique, c'est tout. Mais il faut être prêt dikan'izany koa hoe mila prêt koa ianao mifaty ny tanindrazana hoe tsy hoe tsy mila kanosa koa zany fa mila olona tanjaka olona matanjaka sy mahasahy. Jereo Leandry toa nisy saika namono izy tao amin'ny mera fanosana hitako anazy tsy ny olona akaikiny ihany ve ny tena te hamono anazy eo, ny olona akaikiny ihany te hamono azy eo antena anareo hoe comme c'est un panier de crabe ça va se manger entre eux, reo ifamono ao fa tsika koa tsy miandry an'ireo ifamono fa tsika ny zavatra hitantsika hoe reo manao manne manne atsika de atao manne manne. De toute façon c'est la loi de la réciprocité, rehefa manao anao de ataovy, c'est tout. Moi c'est comme ça que je dis, et ça là on sort avec grandeur satria olona miataka anao tsy mirespecter anzo anao et ça on est dans la légitimité. Rehefa manao zavatra zany de eritrereto foana zay hoe côté légitime, zay hoe légitime venao manao an'io, c'est pas pour rien qu'on dit légitime défense hoe manana légitimité anao venao hoe mitsangana contre an'io, manana légitimité anao raha fantatranao hoe mibafoeny, rehefa fantatranao koa hoe efa voavitim-bola ny HCC, efa fantatranao daholo zay njareo tsy manaraka ny fony ny tiany vahoaka atao fa ny anazy ny tiany atao ny atao de ataovy manne manne. Ny efa fantatranareo zany ahitanareo vola koa tanareo am'reo mpanakary vola rehetrarehetra ao Analakely ao reo afaka angalarina tsara reo satria reo tsisy déclaré reo. Azonareo tiako tenenina de raha mangalatra volan'olona tsy déclaré nareo de inona mpangalatra ve zany nareo? Isa mpangalatra le olona tsy déclaré sa nareo? Telle est la question. Zavatra anona foana zany hitanareo, tout est possible en Madagascar, c'est un zavatra tsara indrindra, tout est possible à Mata, il suffit d'avoir la volonté. De raha ohatra le anna le raha vatomanga mandefa ny volamena rehetrarehetra nataony douane tsy hita de ataovy tsy de atao fao koa, ataovy tsy tany douane koa nareo maka anazy. C'est tout ça arahanareo fotsiny ny gasy ny zavatra mampime aminazy de mbola miteniteny be tsy mahay mitana secret. Rehefa ampitahorana kely de fa tonga de mibaretaka. Tanareo ohatran'ilay isany anarany ty, ohatran'ilay anakireo fona nefa zany le vadin'Kialalala tina nefa zany ny zatra manao mitondra basy amin'ny olona hoe za manana basy be dia be fa tifiriko sy vonoko, de tout se paye sur cette terre fa rehefa anatin'ny légitimité anareo nareo de moi je vous dis, moi j'ai toujours été comme ça, zahay mifonctionner ohatr' zany mihitsy rehefa zaho anatin'ny légitimité ko za ko mikitikitihana pour de ataoko manne manne satria là c'est plus c'est de la légitime défense. Tsy za mihitsy manomboka fa ny olona manomboka manao anahy de za mamita anazy, et c'est comme ça, faut toujours, et on est dans la légalité là. Et de toute façon devoir atsika vahoaka zany hoe miady ho an'ny zoatsika zany satria ny zoatsika no tsy najanony zareo. C'est de la violence ça, parce que ça touche à ta liberté, kitika ny comment on dit liberté, ny fahafahanao. De rehefa mifahafahanao ny voakitika, c'est un point où il faut pas le tsy mahazo hoe io point io zany tsy mahazo miondrika anao sady tsy mahazo matory anao sady tsy mahazo mikipo ny masonao rehefa ny zoanao kitikitihana pory. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc tahin'Andriamanitra, tahiny rasana, tahiny zanahary, tahiny fanahy, tahiny fananyrano sy ny tany ary ny volana sy ny kintana ny masoandro, tahiny fanahantenanareo tsiray avy nareo, tany amin'ny fanahany 7 planètes, les 7 chakras, de tahiny fanahany vazimba elo, tahiny fanahantenanareo koa satria nareo manjaka, nareo mpanjaka, raha kobonareo zay hoe nareo manjaka, nareo mpanjaka, peu importe ny vérité en sasany rehefa nareo manjaka, nareo mpanjaka de vérité anareo manjaka. Zay foana tady Dieu zay.
asa manaiky a voarepirepy amin'ny sandriana zany a fa ny tantsika atsika fa tsy ankarana io a tsy any sinoa io tsy any vazaha io fa antsika malagasy mato Madagasikara ny anarana de ho amin'ny malagasy zay izy fa tsy natao hoe France na Inde na Pakistanais na Chine fa Madagasikara zay fa OTEP de le combat continue raha nareo zay teneniko anareo zay hoe raha nareo raha tianareo zahako nipetraka eo masina de donnez-moi la légitimité de arao za partage ny vidéo rehetrarehetra asivy partage ataovy be deabe asivy ny j'aime sy ny rehetrarehetra de ataovy mipopoka daholo ny zavatra atao rehetrarehetra et là on va prendre la légitimité on va y aller j'aurai besoin de vous, vous aurez besoin de moi. C'est de la réciprocité. C'est l'un qu'on a loi de la réciprocité. Donc, il faut qu'on s'organise. Et ça commence par quoi, la légitimité? C'est faux, est-ce qu'elle est légitime de monter là? Bien sûr. C'est va, bisous, pétaouel, OTEP.